Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana malala fa nahatratra ity andro anio alahady voalohany amin'ny volana aogositra taona 2024 ity. Alahady anomboantsika ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hitsangantsika hisaotra sy hanome voninahitra ny Tompo. Ny salamo 5:1 ka hatramin'ny 5 no iarahantsika rehetra mamaky. Iterahantsika an'Andriamanitra ary ao aorianan'izay tanterahantsika ny hira voalahatra. Andeha ary hiaraka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika manao hoe hiderahan Jehovah ny antsoiny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asa, hirao azy, mankalaza azy, saintsay mifangakana rehetra tao, atao voreharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah, hitadiavany Jehovah sy ny hery, ka tsy mifandrakarina ny tavany, tsaroany ny asa mahagaga natao, dia mifangakana sy fitsarany vavany. Amen. Andriamanitra indreto izay ankehitriny vory eto amin'ity toerana masina ity indray. Manakambana ny feonay misaotra anao. Midera sy manome voninahitra anao Andriamanitra, dia anao ilay Andriamanitra mpahary izao tontolo izao. Misaotra anao izay satria notahianao sy notantananao nandritra ny herinandro lasa iny, ka velona trapamonjena mahatratra ity andro anio ity. Tsaronay Andriamanitra, fa tsy ezaka avy aminay, na fahalalana avy aminay no mahatoy izao anay fa asanao Andriamanitra izany. Koa raiso ary ny saotra, ny dera, ny haja sy ny voninahitra izay atolotray ho anao, ary atolotray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpanjakanay. Amen. Ry havana malala ianoy amin'ny fanajana ary eritrereto tsara am-potsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika anio manao hoe miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Masina ny tenin'ny Tompo ka sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen.
manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izay mitarika antsika hiasa izany ravana malala dia mahatsiaro tena ho tsy nahatanteraka isika satria tsy nahavita ny asa arak'izay nanirahany tompo antsika noho izany andeha hiaiky ny tsy fahatanterantsika isika ka iombona hanaraka izao vavaka izao hivavaka isika. Andriamanitra rainay io ankehitriny dia misaotra anao satria Andriamanitra velona sy miteny tokoa ianao. Tamin'ity androany ity nampatsiarovinao anay indray fa tokony hiasa izahay ary hiasa amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra dia enao ilay Andriamanitra tompo mba azahoanay ny famonjena. Kanefa mahatsiaro ray tompo fa tsy tanteraka satria tsy nahavita nanatanteraka ny asa anay tamin'ny fanajana sy ny fankatoavana anao Andriamanitra rainay. Koa indreto izahay ankehitriny miaiky izany tsy fahatanterana izany, mifona sy mangataka ny famelan-keloko avy aminao. Koa mamela ny fahadisoanay tompo ary mamela koa ny elokay. Fa amin'izao sisa izao izahay dia hiezaka hiasa tokoa ho voninahitra ao Andriamanitra rainay. Amen. Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mamela heloka. Koa ho antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana raiso amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka izay atolotro ny tompo ho antsika. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ambaranay amin'ny anarany ary fa voavelany ny elokareo. Haleloia. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Yeah.
olona voavela heloka ary dia samanambara ny finoany ilay Andriamanitra izay namela ny fahotany ka no mba anaporofotsika fa nandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika dia ndeha iombona hiaraka hanonona ny fanekem-pinoana apôstôlika iombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijalona napaka ny poteopilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-dasy nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any miaviany tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary dia manonona trano ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy tsy hakanavaka amin'izao alady voalohany amin'ny volana aogositra izao dia loha hevitra vaovao indray ny rahantsika eto amin'ny sahanifijika mambanjina manao hoe miorena amin'ny asa tsara ho vatsim-panahintsika anio dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo ny Efesianina toko 2 ka ny 10 manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Toy izao ireo mparay anjara tamin'ny fanatotosana izao fanompoam-pivavahana izao. Nitarika antsika sy hitory ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo ary ametraka nitsodrano ny mpitandriny eto an-toerana Ravelson Lucien James. Hanao ny vavaka mialohan'ny vakiteny ny diakona Rajao Narson Elias Samuelisa. Hamaky ny testamenta taloha ny diakona Ralay Arjona Mirana. Hamaky ny filazantsara ny diakona Raoly Armanana Veroniaina ary ny hamaky ny epistily ny diakona Rabe Manotrina Manoilala. Hanao ny vavaka fangatahana sy vavaka setrin'ny toroteny ny diakona Rasoa Arnoro Lalao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ao amintsika kosa ny famindrampony sy ny fiadanany. Amen. Hiomana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana malala ny hira fa 427 no andeha rahantsika manatanteraka. Alleluia.
iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Saotranao izahay fa velona trapamonjena handre indray ny teninao. Ilay teny fiainana ty anatinay, mahatonga fahariana vaovao anay. Ilay fanilo ny tongotray sy fahazavany lalanay. Teny sabatra roa lela entinay mandresy mpanjaka ny fahamaizinana eny amin'ny rivotra. Ka raha hovakiana sy hotoriana ny teninao Andriamanitra dia mangataka ny fananao masina izahay, hameno anay tsirairay ny tompon'anjara rehetra. Ary tahio ny fonay mba ho tany lonaka ny riny ny teninao. Ka tsy hiverina aminao foana ny teny raha tsy efa nahatanteraka izay andrahanao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ka nonona taminay no angatahanay ny vavaka. Amen. Hovakiana amintsika ny soratra masina izay hita ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 5:12 andininy 7 hatramin'ny 11. Toy izanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matio toko 9 andininy 1 hatramin'ny 4. Ary faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 2 andininy 9 hatramin'ny 10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny sesy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy malahelo ny rahalahinao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tanànao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafo tsara amin'ny tanànao ka misambory izay ilainy araka izay mahory azy. Mitandrema fandrao isy hevin-dratsy eo am-ponao manao hoe antombotra ny taona 7 dia ny tao-panafahana ary ho ratsy fijery rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao. Ary hitaraina amin'ny Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Homeo tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahiany Jehovah Andriamanitra anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tanànao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tanànao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitana izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valopity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valopitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly anao. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andreo isirehare, fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ray masina manamasinana eo fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Amen.
ampitomboina amintsika mandrakariva nery avana malala ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Samy mahafantatra ny hoe famonjena avokoa ny olona rehetra, ary samy mangetaheta ny ho vovonjy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe fa avy amin'iza ny famonjena ary inona no tokony ataon'ny olona rehefa mahazo izany famonjena izany izy. Avy amin'iza ny famonjena ary inona no tokony ataon'ny olona rehefa mahazo famonjena izy. Andery avana malala ny Efesianina 2:1-5 ka hatramin'ny 10 no ho jerentsika, ka amalitsika ireo fanontaniana ireo. Omentsika aloha hevitra anankiray zany Efesianina 2:2-5 ka hatramin'ny 10 zany hoe ny famonjena. Jerentsika ao anatin'izany fa ny famonjena voalohany indrindra avy amin'Andriamanitra. Arak'izay hitantsika eto amin'ny 5 amin'ity Efesianina 2:2 ity zany vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha adika tsotra ry avana zany 5 zany dia zao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Ny teny hoe fanomezana dia azo lazaina tsotra amin'ny teny frantsay hoe don. Don zany hoe omena maimaim-poana sy vidiana ary tsy misy takalony. Ny olona mahazo an'ity famonjena ity zany dia olona vonjena maimaim-poana tsy misy takalony. Izany no ilazantsika, satria Andriamanitra no mpamonjy, dia avy amin'Andriamanitra zany ny famonjena, ary omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'izay mila azy. Ny famonjena ry havana malala tsy vokatry ny ezaka izay ataontsika olombelona, tsy vokatry ny fahalalana sy ny fahaizana avy amintsika, fa izany fanomezana izany, zany famonjena izany dia tena avy amin'Andriamanitra. Ary faratampony ny famonjena nataon'Andriamanitra, fanomezana faratampony nomen'Andriamanitra ny nanolorany an'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Tsy novidintsika zany, tsy natakalotsika na inona, fa nomen'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika. Ary mbola manamafy arak'izany fa ny famonjena, fanomezana maimaim-poana omen'Andriamanitra ho antsika rehetra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana ny famonjena, fa mandray an'izany ve tsika? Mahazo an'izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany ve tsika? Raha jerena ny fiainana andavanandro dia tena mangetaheta famonjena tokoa tsika, fa saingy ny zava-misy dia adintsika hoe Andriamanitra no tena manome ilay famonjena. Nahoana? Satria isika no miezaka isan'andro mikaroka sy mitady izay fomba hamonjentsika ny tenantsika sy ny ankonantsika, ary izay mety miara-monina amintsika. Ao anatin'izany ny asa, miezaka miasa mafy arak'izay azo ataontsika isan'andro mba hamonjena ny tenantsika, fa sao tsy manako hoany, sao tsy mahita ho tafiana,
sao tsy mahavita didy maro samihafa. Izany no olantsika ka hitadiavantsika famonjena. Dia adinontsika Andriamanitra. Misy olona nyariavana alohan'ny elany ao an-trano andeha hiasa, tsy mahatsiaro akory hoe mba mangataka ny fanampiana sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Satria tsy misy asa vita raha tsy omen'Andriamanitra hery, tsy misy asa vita raha tsy omen'Andriamanitra fahasalamana, tsy misy asa vita raha tsy omen'Andriamanitra tombonandrom-pahavelomana. Noho izany, avy amin'Andriamanitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Fa tsy tsaroantsika izany, hany ka miezaka amin'ny tenantsika isika manao izay hamonjena ny vatana. Fa tsy ny asa ihany fa na ny fianarana azy. Aty amin'ny faraparan'ny taom-pianarana tsika amin'izao vanim-potoana izao, ao anatin'ny fiatrehanareo karazana fanadinana maro samihafa. Ny olan'ny mpianatra zao dia ny hoe ahoana no ahafahana misonitra kilasy, ahoana no ahafahana mahazo vokatra tsara ho fahafahana fanadinana. Ny famonjena karohan'ny mpianatra zany dia ny fahafaham-panadinana. Fa maro no miantehitra amin'ny herin'ny tena ny mpianatra. Miezaka mianatra lesona mafy arak'izay azo atao ary miaro toro mihitsy azy, satria izany no amonjen'ny tenany mba ho afa-panadinana, mba hisonitra kilasy. Adino fa ny saina entina mitadidin'ny lesona avy amin'Andriamanitra izany. Ny fahasalamana entina mianatra avy amin'Andriamanitra izany. Noho izany, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahafaham-panadinana. Raha izany ry havana, dia tena tsy vokatry ny asantsika olombelona tokoa na ny fahaizantsika ny azahoantsika famonjena, fa asan'Andriamanitra. Vokatry ny finoantsika an'Andriamanitra ny famonjena, kanefa tsy tokony irery-havantsika izany, satria ny finoantsika dia avy amin'ny fiainona ny filazantsara, ary ny filazantsara dia tenin'Andriamanitra milaza famonjena. Raha tsy ny hainy filazantsara isika, tsy nahazo famonjena. Izany koa dia mbola milaza fa avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Fanomezana omen'Andriamanitra maimaim-poana ary manam-pirofo izany nataon'i Jesoa Kristy fony izy nandalo tetỳ an-tany. Betsaka ny asa-pamonjena nataony ho an'ny olombelona. Fa nanasitrana ny marary izy, nanafaka ny nampahorian'ny demonia izy, nanomeny sakafo izy, nanangana ny maty izy. Zany rehetra izany nentin'Andriamanitra nanam-porofona fa afaka mamonjy manala ny olona ao anatin'ny fahasairanana izy. Ary ataony maimaim-poana, omeny maimaim-poana izany famonjena izany. Ko aza mirehariary ry havana malala. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy te hirehareha ao ka Jehovah no rehariany. Fa avy amin'Andriamanitra ny famonjenantsika, fa ny anjarantsika dia ny mandray izany famonjena izay omen'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika izany. Ho jerentsika faharoa, fa rehefa omen'Andriamanitra famonjena maimaim-poana tsika, inona no tokony ho atao? Raha nitantsika ato amin'ny 10:10 amin'ny Efesianina 4:2 ry havana malala, dia ahafahantsika manakatra fa ny famonjena omen'Andriamanitra dia mitarika antsika hanao asa soa. Ny famonjena omen'Andriamanitra mitarika antsika hanao asa soa. Izao ny fivakiny amin'ny anaran'ny tompony 10:10 hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Voaforona teo amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ny teny hoe asa tsara dia asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, asa mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa novonjen'Andriamanitra zany tsika araka ty perikopantsika androany ity, dia asain'Andriamanitra manatanteraka asa tsara, izany hoe asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitovy amin'izay nataon'Andriamanitra
fonizina haro zao tontolo zao satria saky ny navita asa Andriamanitra dia ny teny mandrakariva ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany nahasoa izay rehetra hipetraka soniny eto ambonin'ny tany. Noho izany ny asa tsara ataon'Andriamanitra ataontsika dia asa mitondra fahasoavana ho an'ny mpiaramonina amintsika ka lazaina hoe asa soa. Asa tsara moa no ilazan'ny teny malagasy azy, fa raha ny teny frantsay dia azo lazaina amin'reto voambolany reto izy hoe azo lazaina hoe bon, azo lazaina koa hoe meilleur, ary azo lazaina koa aza hoe mieux. Zany hoe raha tambatra dia raitra, zay no ahafahana milaza azy amin'ny teny malagasy. Tena asa mitondra fahasoavana mihitsy ho an'ny mpiaramonina. Ary dia zany no mahatonga antsika milaza fa rehefa omen'Andriamanitra famonjena ny olona dia tokony hanao asa soa ao anatin'ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra azy. Ravana malala raha ny zava-misy dia matetika ny olona rehefa nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra dia mitazona samy rery-drano ho azy, tsy mba tiany zaraina amin'ny mpiaramonina izany, ary tsy mahavita manasoa ny mpiaramonina akory azy fa te hianoka samy rery ny fahasoavana vokatry ny famonjena izay omen'Andriamanitra azy. Fianarana ho antsika ry havana malala, ohatra ho antsika izay hitantsika ao anatin'ny tantaran'ny soratra masina tahaka ny nataon'ny Dorcas ohatra izay nanao asa tsara ho an'ny mpiaramonina tamin'ny fahiny. Tsy nikendry izay ho azy izy fa nikendry zavatsoa ho an'ny mpiaramonina aminy. Ary zany no hitantsika amin'ireo perikopa izay nivakiana tamintsika teo raha ny filazantsara araka ny Matio dia hoe rehefa manao asa soa aza mirehare, aza tieboebo, aza lazaina etsero. Fa mazana koa tsika rehefa mba manao asa soa an'ny fiarahamonina dia ataontsika fantapoko, fatam-pirenena fa tena nanao asa soa ho an'ny fiarahamonina isika. Fa Andriamanitra ry havana milaza amintsika mandrakariva hoe izay ataony tananao ilany aza atao fantatry ny tananao anankiray akory. Zany hoe ny asa soa ataonao, ny famonjena ataonao, ny fanampiana ataonao anatin'ny fiarahamonina aza lazaina na amin'iza na amin'iza. Ary tena amporosian'Andriamanitra anao an'izany asa tsara zany tsika, zany asa soa zany tsika. Araka izay novakiantsika tao amin'ny bokin'ny Deutéronomia teo dia ny famonjena ny rahalahintsika. Koa eto ary havana, satria isika fiangonana, isika kristianina nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra dia ambaran'ny soratra masina ary takin'ny soratra masina amintsika ny hoe azadino ary ny manao asa soa ho an'ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra antsika, mba ho tahaka an'izay nataon'i Jesosy Kristy tokoa no ataontsika. Fa Jesosy Kristy raha tetỳ ambonin'ny tany nanatanteraka ireo asa maro samihafa, tsy nikendry izay ho azy fa nikendry ho an'ny mpiaramonina taminy. Noho izany andao ary hanao asa soatsika ho an'ny mpiaramonina amintsika. Eto am-pamaranana dia anterina ry havana fa Andriamanitra no mpamonjy atsika. Rehefa mahazo ny famonjena isika izay omen'Andriamanitra maimaim-poana ao antsika dia andeha mba hanao asa soa ho an'ny mpiaramonina amintsika, fa izany koa no hanam-porofoana fa tena miorona amin'ny asa tsara isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra sy mamevonaitra ny anaranao masina izahay. Andriamanitra masina sy marina ianao, Andriamanitra fahamarinana ianao, Andriamanitra mampianatra anay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teninao masina. Ankehitriny indray ary izahay dia nampianarinao indray izahay tamin'ity androany ity, fa avy aminao ny famonjena anay, dia izay famonjena anay izay tsy nividim-bola fa mahaimaim-poana. Sampanay izany ankehitriny, ary fantatray fa lehibe ny fitiavanao anay ka nasehonao, ary teo amin'ny farataminy tao amin'i Jesosy Kristy sanakao izany. Misaotra anao izahay tamin'izay rehetra famonjenao anay, ary mbola ampatsahivinao anay indray izany androany, mba atsapanay marina tokoa fa izahay izay novonjenao dia tokony anao asa tsara. Ny asa tsara izay tokony ataonay dia izay asa nataonao Jesosy Kristy, araka ny teninao fa izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Tompo, tsampanay ankehitriny, fa manoloana ny vanim-potoana mirotoroto, manoloana ny zava-misy etỳ ambany masoandro, dia izay ho an'ny tenanay ihany no tadiavinay, izay mahasoa anay ihany no tadiavinay ka hiezana isan'andro isan'andro. Nefa ianao androany mampianatra anay, fa izahay izay olo-monjenao dia noforoninao mba hanao asa tsara, mba hatonga anay ihany koa vavolombelonao. Dia ny asa tsara izay asehonay eny amin'ny fiarahamonina, asehonay eny amin'izay rehetra tokony anaovanay izany, tsy vitanay nefa izany. Raha tsy mifananao masina anolo-tsainanay mandrakariva, ampahery anay mandrakariva sy taridalana anay, mba atotosanay izany, satria asanao, asan'ny tananao izay, noforoninao izahay, dia tokony anao asa tsara, dia ny asa soa eny anivon'ny fiarahamonina, fa tsy ho an'ny tenanay irery ihany, na ho fokirinay ho an'ny ankohonanay fotsiny ihany, fa ho an'ny fiarahamonina. Tompo, eto akizay dia mivavaka izay ho an'ny firenena, mba ahatsapa izany ane ny mpitondra anay, fa asanao izy, noforoninao izy ka tokony anao asa tsara ho an'ny firenena izay nampanaovinao azy. Eto ihany koa izay dia mivavaka ho an'ny fiangonanao, ho tafianao ny herinao mandrakariva, ny mpitandrina, ny vahoakanao, tokony anao ny asa tsara rehetra. Ary mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny FIBFJKM izay anatanteraka ny sinoda lehibe any Sambava, ny fananao masina no hiasa ao anatin'izany, anatanterana izany asa izany. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny marary rehetra Tompo, mba ianao no anasitra anazy, ary ampiasa olona ianao anatin'izany, dia izay efa baikinao ny anao ny asa tsara dia ny asa soa, mba ho fitaovana ao anatin'izany. Maro ny tianay angatahana Tompo, fa ho fiombonanay dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masinina eny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, dia tany tahaka ny eny an-danitra, meonay nisy anina saza ho anay, ary melany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy hery, voninahitra mandrakizay. Andeha hiroso amin'ny rakitritsika riavana malala mandritry ny fotoana izay hanatazana ny rakitra dia ny laharan-kira izay efa voalahatra no andeha tanterahantsika. Oh
andeha iaraka hitsangantsika hanolotra andrakitra hivavakantsika mba ompirofo Andriamanitra fa vonina amin'ny asa tsara zahay hanasoa ny mpiaramonina ny mpiara-mivavaka dia indro manolotra ny rakitra ankehitriny ilay zavatsoa indrindra eo amin'ny fiainanay ary manolotra koa ny tenanay mba ho mpampiasa izany rakitra izany amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao koa raiso tompo mba hoanitra ankasitrahana eo anatrehanao anie izany rakitra sarobidy izay atolotray izany. Amen. Tanterahantsika vetrany ny raha voalahatra dia ao aorianan'izay atolotra ny hafatra sy ny tsodrano. Toy izao ary ny hafatra ho antsika izay niombona foamam-panahy tamin'izao fanompoam-pivavahana izao araka ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe isika tsy manao ny asany izay nanirakay raha mbola atoandro. Raiso ny tsodrano tononona sy atolotra ho antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampihononana mandrakizay sy fanantenana tsara ho amin'ny fahasoavana. Izy anie hampahery ny fonareo ho amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra fa isika rehetra nahazo ny famonjena kosa hanona ny Trinité masina manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny Tompontsika.